Zavatra hoesantsika mikasika an'le resaka mandeha nanomboka tamin'ny sabotsy igny zany hoe misy ny mandat d'arrêt contre ny ben'ny tanàna eto Toamasina. Za aloha miambegny amintsika ihany zany fa tsy mbola nagnidy varavarana tamintsika zany ny fampanoavana ny olo talohako tsy fantako fa hatramizay nahatonga avako teto tsy mbola nagnidy varavarana amintsika vao mila information amintsika. Ka eo zany misy tomako saintsika foana magnontany raha misy vaovao tena ho fantatra dia raha misy zavatra tokony valianay tsy mety manontony ny dossier dia magnome vaovao zay. Tsy dia tsara koa nefa ngamba hoe isaky ny teteky iseho gazety na anao point de presse na conférence de presse zay koa mahatonga zay ndraikindraiky na miinsiste nareo magnontany vaovao tsy manome mihitsy zay angamba na magnompanao gazety Claude Ato matetika zay tsisy commentaire atao za rehefa misy zavatra tsy tokony anaovanao commentaire. Fa mahita ihany za zany fa misy ny atao hoe désinformation ngamba agnatin'le zavatra zany. Iny zany ilagna reo magnontany satria voalohany indrindra tsy visy wa tsy ho an'ny olona zay nanana droit fotsiny mety tsy hamety eo zay ny mety procédure anankiray mandeha amin'ny fitsarana. Raha tsy magnontany raha tsy misy ny fagnazavana avaty ndraikindraiky azoko lazaigny fa miteniteny fahatana zay. Nao atao amin'ny taratra moa fa niantso tamin'ny Zoma za miteny tsisy an'izany dossier contre ny maire na dia amina destruction na tragno zany satria fatiko fa gagagaga za fa misy fotorenana teraka ataontsika hoe miraiky ambin'ny folo dia agny amin'ny dimy saika amin'ny dimy sasany latsaka ngamba dia efa misy magnontany momba an'le dossier. Averiko eto aloha zany fa zay mahatsara magnontany mba tsy hiteniteny fahatany raha igny vaovao navoaka igny zao dia na amin'ny fampiasana an'le terme juridique fa tsika fa mahita fa efa diso le raha. IST numéro 1121. IST zany tsy fantako hoe infection sexuellement transmissible sa interdiction des sorties des territoires. Fa le fomba fiteny le vocabulaire fotsiny mba zako am'le hoe le olo magnome vaovao ndraiky magnome vaovao diso hoe ST ny fomba fampiasaigny amin'ny fanjakana soit transmis no filazana azy raha miteny gasy atao hoe indro alefa. Tsara zany afataratsika fa na izôvo na rakoto be rehefa magnaditra plainte aty amin'ny procureur na rehefa any amin'ny substitut anaky 10 zay andefasana azy dia ny fomba fandefasana an'igny any amin'ny gendarme na amin'ny police na amin'ny forêt na amin'ny douane dia amin'ny alalany atao hoe soit transmis na hoe indro alefa agny mba ho averiny aty koa efa aveo efa vita nalagna azy. Ny bordereau d'envoi ho an'izay nanao kely ny correspondance administrative dia tsy iverina fa dia mandeha mangany tsy miverina intsony fa ny soit transmis dia indro alefa dia miverina rehefa avy na amin'ny soit transmis en retour après nécessaire fait. Indro alefa miverina rehefa vita ny natao. Ka zay aloha dia fa isotomako ny saintsika hoe raha vao misy ny vaovao aty dia mahafaky magnontany ianareo raha tokony hamaly raha tsy mamaly zay dia ny fony igny zany igny resaka hoe contre ny maire igny tsy dirako loatra angamba zany satria na ny enquête mbola tsy manompony fa ny zavatra amafisiko eto dia tsy misy zany mandat d'arrêt contre ny ben'ny tanàna eto Toamasina zany mandeha any amin'ny police. Mazava ngamba ity ny soit transmis angamba tsy hitanao hoe io fa samborina i ben'ny tanànany Toamasina. Fa efa misy mametraka fitohiana na contre un ministre na contre nizaniza ny fampanohavana dia mandeha fa aloha anjara ny mpanao fahadiana zany mahita efa aveo hoe ho fambatsevana vitsivitsy ny atao hoe mandat dia didy
maro karazana zay avoaka ny fitsarana ho an'ny olona zay ananana renseignement mazava tsara natao hoe identité complète ho zay fitsarana anarana article 100 et suivant moa izy amin'ny code de procédure pénale zay ny olona andefasana natao hoe mandat zany hoe didy avoaka nyity fitsarana ho an'le olona mandat de comparution, mandat d'amener, mandat de dépôt, mandat d'arrêt. Ny mandat d'arrêt tompoko dia ho an'ny olona zay efa vita enquête ary manana identité mazava tsara dia ny afaka mamoaka ny mandat d'arrêt ny eo amin'ny juge d'instruction sy ny eo amin'ny fitsarana mpamoaka didy. Fa ny procureur dia tsy manao mandat d'arrêt zany fa ny an'ny procureur dia mandefa mandat d'amener na manao exécution na manatanteraka an'ireny didy regny. Ka zay zany tsara ho fantatra amin'ny problème mikasika ny commune sy zay olona mitohy azy. Misy olona mitohy sy mba fananana niditra ankeriny ao an-trano ny mpiasan'ny commune dia mandefa an'igny any amin'ny commissariat central ny atao fampamonavana. Mitohy koa ny commune ho an'ny olona vitsivitsy zay eritreretiny fa mandatsy matanteraka ny zavatra ny didy zay navokany dia mandefa an'igny koa fa tsy san'izany mandat d'arrêt na mandat d'amener na mandat de dépôt zany navoka. Zay ihany angamba ny zavatra tiako ambara amintsika mikasika an'ity toetra raha tika dia manengatsika zany raha vao misy vaovao za anatona na iantsony lehibe ny fampanoarana fa tsy mbola nanidy fahavarana ho antsika angamba zay zany.